ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Dia mbola fifaliana ho antsika riavana ny androntsika miaona ity indray amin'ny alalan'ny fanarahana ity fandarana ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza ity eto amin'ny radio teny fiainana. Ary dia sorantsika mandraka rivan'Andriamanitra tompontsika ny fanomezana izany. Ny faniritsika hatrany dia mba ho loharanom-pitahiana izay hanovotrantsika hery ho an'ny fonontsika ary famelombelomana ny fanantenantsika ao amin'Andriamanitra ny fandaharana toy izao izay mbola hamanginy ny tompo antsika tokoa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ary dia tsy mba handaro foana amintsika ny nanomezana antsika sady ity ho fiandrandrana sy fankalazana ny fahatongavan'ny tompo eto amintsika dia Jesosy Kristy teny tonga nofo ka nonona tamintsika ary mbola tonga honina amintsika noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary dia mba ho hitantsika tokoa ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy tamin'ny ray sady feno fahasoavana sy fahamarinana araka ny Jaona 1:7 dia hery mahavelona sy fahazavanaina izay midina avy any ambony avy amin'Andriamanitra ho antsika. Andriamanitra mamangy ny olony. Izany no hevi-dehibe izay nompanjintsika ka nahatanteraka ny teny fiasana lehibe izay nampitondrain'ny tompony anjely manao hoe fampamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Luka 2:10-11. Jesosy Kristy tenin'Andriamanitra tonga nofo ka nonona tamintsika ny fanerasera tamintsika mba hitondra famonjena ho antsika. Izany no mpamonjy tonga ho antsika, teraka ho antsika, nonona tamintsika dia Andriamanitra amintsika ary Andriamanitra ho antsika. Famangina lehibe tsy roa amantany zany riavana izay mbola andrandraitsika indrindra amin'ny andro ankehitriny izay tsinona fa ny fahatongavan'Andriamanitra. Izany no andraisantsika fahazavanaina vaovao dia ny fahatanteran'ireo teny fikasana lehibe izay manambara fa Andriamanitra tsy mbola nahafoiny olony sanatria fa tia azy indrindra ka mbola misahirana hamangy azy, hitady azy, hamaly ny etaetany, hanome azy ny hanina sahaza azy. Dia ny fitiavan'Andriamanitra izay mamonjy azy, manafaka azy ary mamelona azy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Fa ireny teny fikasana ireny no teny mametoky sy mamelona fanantenana fa tsy mbola ritra tsy akory ny famondrampon'Andriamanitra amintsika olony na nitsoka ny fanekem-pamonjeny izay nataony tamintsika mpanota. Isaia 4:10 zany. Fa ny antony atongavan'ny tompo amintsika mamangy antsika dia ny anatanterahany indrindra ny teny fikasan'Andriamanitra mba ho teny tonga nofo ho antsika koa reny teny reny dia teny izay amarininy ho antsika amin'ny fanatanterahany izany. Fanomen'Andriamanitra ny teniny mba hanatanterahany azy araka ny voasoratra hoe
mba ho marina hianao raha miteny ary hahery raha manana ady. Romanina 7:1. Ny adin'Andriamanitra dia niady ny mandresy ny haizy ny fahafatesana, mandresy ny tsy fahamarinana rehetra, mandresy ny asa ny ota zay loharany pahorina ho antsika olombelona, ka mitondra ho antsika kosa fanafahana, ary fanafahana feno ary mandrak'izay. Fa hoy Jesosy tamin'ireo zay nino azy, ho fantatrareo ny marina, ary ny marina hahafaka anareo tsy ho andevo. Jaona 5:2. Izany dia araky ny fanambarana zay nahatonga fiderana nataon'ny mpanao salamo manao hoe isaorana neny Tompo izay mitondra ny entatsika isan'andro. Eny Andriamanitra izay famonjena antsika. Zay adikany hoe koa isaorana isan'andro any eny Tompo. Fa raha misy mahavesatra antsika dia ny zavatra zay tsy zakatsika izany, dia Andriamanitra no famonjena antsika. Eny Andriamanitra no Andriamanitra ny famonjena ho antsika, ary an Jehovah Tompo ny fanafahana amin'ny fahafatesana. Salamo 8:7 ka hatramin'ny 20. Teny mamy indrindra zany ry havana, sady teny azo antoka indrindra. Fa efa niteny tokoa ny Tompo raha naniraka ny Mesiny mba hatanteraka ny teny manao hoe ampionony ny oloko hoy Andriamanitrareo. Mitoria teny soa mahafaly amin'ny Jerosalema dia ny tanàna fonenan'Andriamanitra izany, ka lazao aminy fa vita ny adiny, na koa tapitra ny fepitao-panompony mitsahatra ny fanandevozana azy dia ny fanandevazany ny ota sy ny famiravorany ny devoly. Eny, lazao aminy fa voavela ny helony, ary efa nandray indroa heny tamin'ny tanan'i Jehova izy ho valo ny fahotana rehetra nataony. Isaia 10:1-5 zany. Ino moa ry havana ity hoe nandray indroa heny tamin'ny tanan'i Jehova na tamin'ny tanan'ny Tompo? Tsy tanana hikapoka antsika izany. Tsy teny na fiatsika ho fanameloana avy amin'Andriamanitra fa famorampo zay melany ny helotsika ary anaronany ny fahotantsika maro. Tsy teny fampiororona fa teny mamefatokinambe. Zay no men'Andriamanitra atsika araka ny voasoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo, fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka, ny Tompo zany, Jesosy zany, ho am'izao tontolo izao, hanameloko izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Jaona 3:7 dia izao tontolo izao zay ny hoariny tamin'ny fitiavany. Andro fanavaozana ny famangin'Andriamanitra, ka mila fiomanana amintsika izany ry havana, nefa koa andro hanomezan'Andriamanitra toky lehibe. Ny toky zay meny dia ho an'ny olona zay mino azy, mihazona ny tenin'Andriamanitra ary tsy miala amin'ny fanompona sy ny fanarahana azy. Dia izany no nampiroaboavan'ny mpaminany Amosa fe izay hanao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, miomana hiaona amin'Andriamanitra ao ry Israely ô. Fa indro ilay mamorona ny tendrombohitra sy manao ny rivotra ary mampafantatra ny olombelona zay heviny, dia ilay mahatonga ny maraina ho aizina ary mandihy ny fitoerana avo amin'ny tany. Jehova Andriamanitra ny maro no anarany. Amosa 4:12-13. Dia Andriamanitra lehibe, ary lehibe indrindra izy, zay nampandoalika sy nampiankohoka ny Nebokadnezara mpanjaka lehibe na amperora teo anatrehan'ny Daniela fe izay. Loabavanao hoe marina tokoa fa Andriamanitrareo dia Andriamanitra ny Andriamanitra sy tompony mpanjaka, ary mampiseho zava-miafina ka dia na inampiseho zany zava-miafina zany ianao ry Daniela. Daniela 2:7. Izany dia tamin'ny fotoana nampahafantarany Daniela ny nofin'ny mpanjaka Nebokadnezara zany, zay tsy hain'ireo olon-kendriny nambara taminy dia ny nofiny ny amin'ny faharavan'ny fanjakany. Ahoany ary no tsy omanana manoloana ity mpanjaka ny mpanjaka sady tompo ny tompo ity, araka ny fanambarany boky Apokalipsy azy ao amin'ny Apokalipsy 7:12-20.
vo indrindra ny fanambarany Isaia mpaminany raha nahatazana na ny fahatongavan'ny Mesia izy iraky Jehova injany misy feony miantso hoe manamboara lalana any anefitra ho an'i Jehova, manaova lalambe any tany foana ho an'Andriamanitsika, aoka hasandratra ny loasa rehetra, aoka hahetry ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra, aoka ny be havoana ho tonga lembalemba ary ny tany sarodalana ho tonga lemaka. Dia hiseho ny voninahitry Jehova ary ny nofo rehetra hiara mahita izany fa ny vavan'i Jehova no efa niteny. Isaia 40:7-5 zany. Ny fisehoan'ny voninahitry'Andriamanitra dia afo masina zay mandoro ny faharatsiana sy ny tsy fahamarinana rehetra. Andro lehibe sady mahatahotra zany ho an'izay manohitra foana ny tompo, araky ny boky Malaky 3:7-7 fa jironaina sy fanantenam-pahavelomana lehibe kosa ho an'ny olona ankasitrahany dia zay mino mianarany sy manondro sitraky ny fony ho azy reo dia hoy ny tenin'Andriamanitra, ary ho rakitra soa ireny amin'ny andro zay ho tendreko, hoy Jehova tompony maro, ary ho antra azy aho toy ny olona antra ny zanany lahy zay manompo azy, ka dia ho hitanareo indray ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Fa indro avo ny andro mandoro toy ny fatana fandoroana izy, ary ny mpirehare rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra dia ho vody vary, ka dia handoro azy ny andro zay ho avy, ho Jehova tompony maro, ka tsy asiny miangana na ny fakany na ny sampany. Ary hiposaka aminareo zay matahotra ny anarako, ny masoandro ny fahamarinana manana fanasitranana ao amin'ny tanany na ao amin'ny elany, ary ivoaka ianareo ka hifaly havanja toy ny zanak'omby mifahy. Malaky 3:7-7 zany. Rehefa izany dia andeha riavana ho fitinitsika sy anteritsika raha teo ireo matoa-kevy dehibe zay finosiny hoe Andriamanitra mamangy ny olony, zay aloha evi-dehibe ny mbanjinitsika, evi-dehibe 5 ary 5 faneso isika sady mifameno no ambarany olo hevitra io zay fitinitsika. Ny voalohany, vaovao lehibe mahafaly tokoa izany hoe Andriamanitra mamangy ny olony izany dia teny mpitiavana sy famoram-po zay milaza fa Andriamanitra tsy manadino ny olony fa mahita ny fahoriny sy ny fahantrany ary mihainy ny fitarainany, dia toy ny tamin'ny andro mpanandevozana zay nanjonjo zanak'Israely tany Egipta ka nanirany any Mosesy hanafaka azy, araky ny Exodosy 3:7-10 zany. Hevitra faharoa ny amin'ny hoe Andriamanitra mamangy ny olony, milaza izany fa tsy misy hery n'Andriamanitra hafa afaka mamonjy azy, fa eo amin'Andriamanitra irery ihany no misy ny famonjena azo antoka, zay nampirobavany mpanao salamo hanao hoe iza no ahy any an-danitra ary tsy misy ety ambonin'ny tany iriko tahaka anao. Salamo 7:7-5. Hevitra fahatelo ny amin'ny hoe Andriamanitra mamangy ny olony dia fanambarana fa tsy mbola tofo amin'ny olony tokoa ny tompo, ka dia vonona ny hamela dia hamela ny helony dia ny heloko ny fiodinany taminy. Ko raha mahatsiaro toy ny iverina amin'Andriamanitra sy havana amin'Andriamanitra indray isika riavana, dia Andriamanitra vonona ny andray antsika. Toa ilay ray zay nahita ny zanany niverina tamika niazakazaka dia namihina ny vozony ary nanoroka azy sy nandidy tamin'ny tao an-trano nanao hoe alao haingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy, ary asio peratra ny tanany sy kapa ny tongony
ary ento ny zanak'ombony nafasy ka vonoy ary aoka isika hihinana sy hifaly fa ity zanako ity efa maty fa velona indray ary efa very fa hita indray dia nifaly izy. Liko atoko 10:20 ka hatramin'ny 20. Hevi-dehibe faefatra ny amin'ny famangin'Andriamanitra. Vaovao mahafaly ny famonjeny indrindra zany, izay mitaky fibebahana ho fanavaozana antsika, fanavaozantsika ny fihavanantsika amin'Andriamanitra, fanavaozana ny fanolorana tenantsika hanompo azy. Fa voasoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo, indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalo-dalovana fa mahare. Fa ny heloko areo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Isaia 7:2 ary amin'izany dia hoy ny Tompo mandidy antsika tokoa hoe amin'ny anaran'ny Tompo, aza manana andriamanitra hafa fa izao ihany. Ny hevi-dehibe fahadimy farany izay fonosy ny famangin'Andriamanitra antsika dia izy manavao ny fanekena amin'izay rehetra manavao ny fanoloran-tenany ho an'Andriamanitra. Ka dia miteny izy manao hoe rehefa afaka zany andro zany ho Jehovah dia ny andro ny fiodinantsika tamin'Andriamanitra ka nanafena ny tavany tamintsika dia ataoko ao an-tsainy ny lalako sady ho soratako ao am-pony ary izaho ho andriamaniny ary izy ho holoko. Araka ny Jeremia 9:30 ny 7:30. Ny hoe Andriamanitra mamangy ny olony dia milaza fa Andriamanitra tsy vahiny amintsika intsony, fa ho raintsika hitoetra sy onina ito amintsika ka manao amintsika hoe fiadanana ho anareo. Dia ho amintsika tokoa ny riavana ny fiadanan'Andriamanitra izay tonga mamangy antsika, fa izany no afatra Andriamanitra tonga amin'ny olony mitondra sy manambara ary mandidy fiadanana ho azy. Ary dia voninahitry ny anarany irery ihany izany, ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, Tompo sady mpamonjyntsika mandrakizay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana.